vivre et entreprendre en toute sérénité. Manolotranao ny vaovao. Ampiavana hatrany tokolasy toba misy teny tokatrano izao takarivan'ny zoma fa 7 ny volana jona izao ampiavana ihany koa no anasananao ary anaraka hatramin'ny farindray fotoana ny fampahalalam-baoantsika amin'ity alina ity. Eo amin'ny resaky ny fananantany avy hatrany ary no anokafana ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Manomboka ny alakamisy 12 jona teo ny fanadidinareo antota taratasy efa voaray ny voamberam-panadiady ny olona ny fananantany eto Madagasikara araka ny fanapa-kevitra no ny fivorimbeny antenimera-pirenena ny alarobia 10 jona teo. Eo jerentsika ny sary mirakitra izay. Madagasikara fitarainana amanjatony no voaray ny voamiera misana ny fanadihadiana ny olona ny fananantandy sy ny voamiera fanajariana amin'ny tany sy ny fitantanana ny fananantandy eo anivo ny antenimera-pirenena. No faritany député nadritry ny fivoriana antontosaina ny alarobia fa 15 ny volana jona teo fa isy ny fanaramaso ataon'ny voamiera ny antota taratasy efa niditra fitsarana na nisy didim-pitsarana jerena aingana dia aingana ihany koa ny raharaha soany adanana bevomanga gazobe izay sahany ny fikambanana afary malagasy izay nandraisana fitarainana hatrany amin'ny 20 ary isy ny fidinana ifotony voalohany sy totosainy voamiera misana ny fanadihadiana ao amin'ny antenimera-pirenena. Momba ny fitarainan'ny olona ary efa misy moa fitoriana maromaro eto am-pelatananay dossier maromaro eto am-pelatananay momba ny afary malagasy. Ao ihany koa moa zany ny fivoriana hoe inona no tokony hijerevana ny problema na tany any amin'ny faritany satria misy kosa olom-bavam-bahoaka zany manao izay fitaraina izay dia tsy maintsy izahay atao anatin'ny voamiera no mijery an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ka ny résolution tapaka atao anatin'ny fivorian'ny voamiera zany ao anatin'ny fananjariana tany dia tapaka zany fa andeha hidin'ireo voamiera rehetrarehetra ireo zany ho any amin'ny le olana amina tany izay misy olona 20 no mitory izy io dia le any akazobe zany dia hidinany izay arety moa dia tsara manamarika fa ny voamiera mihitsy izay no andeha hidinany. Itoy amin'ny faritra 12 sy distrika izay nazahoana fitarainana ny fanadihadiana ary hofitaina ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimera-pirenena ireo antota taratasy voaray ny voamiera misana ny fanadihadiana ny raharaha olona ny fananantandy ary manatanteraka hatrany ny fandraisana ny fitaraina ny vahoaka momba ny olona ny fananantandy ny voamiera.